Faly miarabantsika rehetra tafomboleta tranon'Andriamanitra amin'ity maraina ny faran'ny volana Jolay ity ry havana. Ny fahasoavana sy ny fiadalana avy amin'Andriamanitra ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy tononona amintsika. Salamo faharoa amby efapolo andiny voalohany hatramin'ny fahaefatra mitsangana ry havana. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo, tahaka ny diera mianana maniry ny rano anony no aniriny ny fanahiko anao Andriamanitra. Mangetaheta an'Andriamanitra ny fanahiko dia Andriamanitra velona. Raha oviana no tonga aho ka izy eo anatrehan'Andriamanitra, ny ranomasiko ny fiahiko andro aman'alina, amin'ny anaovy any mandrakariva hoe aiza Andriamanitra ao. Izao zavatra izao no tsarovako ka hitiko atanatiko ny fanahiko, dia nandro soko niaraka tamin'ny maro sy nitariako azy ho any an-tranon'Andriamanitra. Nanao feo miopy sy midera dia olona maro izay nitandrina ny andro firavoravona. Amen. Hivavaka ary sika. Izay saoranay ianao Andriamanitra dia ny hitarianao anay ho tonga eto an-tranonao indray amin'izao maraina ny 1 Jolay 2024 izao. Izay hiderana ianao indrindra dia ny hatsaram-ponao ka namanginao anay tamin'ny famindrampo vaovao, namelanay mbola ho velona trapa-monjena. Amin'izany raha miditra eto an-tranonao izahay dia miantso tahaka ny Isaia mpaminany manao hoe lozako fa malotomolotra aho, sady ato amin'ny firenena mandolotomolotra. Koa mitalao aminao ry Tompo, mamindra fo aminay sy ny firenenay, mamindra fo amin'izao tontolo izao. Ekeo niaraka aminay eto araka ny teninao, fa raha misy roa na telo mivory amin'ny anaranao dia aho afovoany ianao. Hiara-mandeha aminay ianao amin'ny alalan'ny fanahy masina. Mianoa ny vavakay ry Tompo ary mamalia anay, mba hoery ho anay itony fotoana itony ary ho vonina hitrao Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ezekela toko faharoapolo andiny fahavalo amby folo hatramin'ny faharoa amby roapolo. Ezekela toko faharoapolo ny andiny fahavalo amby folo hatramin'ny faharoa amby roapolo. Hanaraka ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo ianareo. Fa hoy izao tamin'ny zanany tany anefitra, aza mandeha araka ny fanaondrazanareo ianareo, na mitandrina ny fitsipiny, na mandoto tena amin'ny sampiny, fa izao no Jehova Andriamanitrareo. Koa mandehana araka ny didiko ary mitandrema ny fitsipiko ka raho izany. Ary manamasina ny sabatako mba ho famantarana ho amiko sy ho aminareo, ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehova Andriamanitrareo. Kanjo niodina tamiko koa ny zanany, tsy nandeha araka ny didiko izy, na nitandrina anaraka ny fitsipiko izay nahavelona ny olona manaraka izany, fa nandoto ny sabatako izy, ka dia hoy izao ahidiko amin'ny fahavinirako ary ho tanterahako aminy ny any anefitra ny fahatezerako. Nefa nampiembotra ny tanako aho, ka dia niasa noho ny amin'ny anarako, mba tsy ho voaloto izany eo anatrehan'ny jentilisa izay nahita ny nitondrako azy ny voaka. Amen. Ray masino manamasina na amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Araka ny fahanovakina teo ry havana dia ny Ezekela toko faharoapolo andiny fahavalo amby folo hatramin'ny faharoa amby roapolo no iarahantsika amin'ity faran'ny volana ity. Rehefa mamaky ny toko faharoapolo manontolo io isika, izay manamarika ny toko dia ny teny manao hoe nefa niodina tamiko ianareo. Milaza ny fiainan'ny fiangonan'Andriamanitra na ny zanak'Israely tao amin'ny testamenta taloha, rehefa navotan'Andriamanitra teo amin'ny tanany Egiptiana dia mbetika eny, mbetika tsy, mbetika manaraka, mbetika mivily lalana.
izany lay fiangonan'Andriamanitra ary tsy hoe ny tamin'ny andron'ny zanak'Israely ihany fa isika koa ankehitriny indraindray isika fiangonana na ianao kristianina mandeha tsirairay na ny fikambanam-be ny fiangonana na fikambanana anankiray dia mbetika manao eny amin'Andriamanitra indraindray manao tsia indraindray miara-dalana amin'ny tompo Andriamanitra indraindray miala eny an-dalana eny dia averin'Andriamanitra mandrakariva isika izay ny afatra eto amin'ity Ezekela toko 20 ity ary santionany amin'izany izay manoloana antsika araka ny fandaharana mofinaina ireto ny afatra anankiroa meloa ny amehezana ny afatra volana Jolay voalohany miaraha mandeha amin'ny tompo Andriamanitra ao ka mandihana mahitsy fa mazava ny toromarika aza manary tena mandihana mahitsy fa mazava ny toromarika aza manary tena ny andininy 20 hatramin'ny 120 ary ny faharoa miverena raha diso lalana fa mamindra fo Andriamanitra miverena raha diso lalana fa mamindra fo Andriamanitra mandihana mahitsy fa mazava ny toromarika Andriamanitra aza manary tena ao amin'ny Genesisy dia tokana izay toromarika Andriamanitra izay aza hinananareo ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy fa ho faty tokoa ianareo toromarika tokana fa tsy voatandry ny zanak'olombelona ary izay no nitarika ny fahavoazantsika mandraka ankehitriny ny tsy nandehanantsika tamin'ny toromarika mazava tokana izy tamin'izany ao amin'ny Ezekela ao amin'ny Exodosy dia nanjary firy ary mandraka ankehitriny ahoana ny fiainantsika ankehitriny isan'alantsika dia anonana sitrapon'Andriamanitra hitoriana ny tenin'Andriamanitra marobe zany ny tondrozotra na ny toromarika omen'Andriamanitra atsika mba andehanantsika araka an'Andriamanitra mba andehanantsika mahitsy araka an'Andriamanitra tsy hanaritsika ny tenantsika fa manahoana ny fiainantsika tokoa ankehitriny na isika kristiana zao aza dia maro milaza hoe tapidalakale tsy mahita hoaizatsony ary hoaizatsony ary tapidalakale satria tsy mety mitodika ao amin'ilay fitsipika sy didin'Andriamanitra dia aza gaga hoe very hevitra ianao hevitra be dia be no atoron'Andriamanitra araka ny sitrapony ao amin'ny soratra masina fa ianao tsy mety miondrika na manetry tena hanaraka an'izany betsaka no mametraka tanjona eo amin'ny fiainany fa tsy tonga amin'izany tanjon'izany satria tsy manaiky andeha amin'ilay toromarika Andriamanitra hanaja ny didy sy ny fitsipika izany ny zanak'Israely tany anefitra ambaran'ny Korintianina voalohany fa samy efa nihinana ny mofo ihany samy nisotro ihany fa naninona nivadika izy dia tsy tonga tany amin'ny tany Kanana ary raha misy indray olona tonga amin'ny tanjona izay mba nieritreretiny na dia tsy nanaraka amin'ny fitsipik'Andriamanitra aza rehefa tonga eo izy dia maninona diso fanantenana izy ve izao ny atao hoe manambe ve izao ny eritreretiko fiadanany kanto tsy fiadanana satria lalana tsy nandehanana araka ny fitsipika sy ny didin'Andriamanitra natongavany teo amin'ilay tanjona ny eritreretiny indray dia hoe vola azo amin'ny makarakara ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo mbola tsy miova tokoa ny toromarik'Andriamanitra ny fotoana no mandalo fa ny tenin'Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary ho mandrakizay io ny toromarika ny lala mahitsy ho an'izay vonina andeha hiaraka amin'ny tompo Andriamaniny dia vakio ary ny soratra masina iaino ny soratra masina dia hitanao hoe tena fiainana ny fiainanao ny faharoa araka ny voalaza teo miverena raha diso lalana fa mamindra fo Andriamanitra
Ny andiny ny faharoa amby roapolo dia misy filazana manao hoe amin'ny anaran'ny tompo nefa nampiemitra ny tanako aho ka dia niasa noho ny amin'ny anarako mba tsy ho voaloto zany eo anatrehan'ny jentilisa izay nahita nitondrako azy nivoaka. Voalaza eto amin'izao andiny tsoratra masina izao fa Andriamanitra dia mamindra fo ho fiarovana ny anarany be voninahitra. Tsy noho ny amin'ny ditra atsika na ny alahelo atsika vomafy na very fa eto amin'izao soratra masina izao dia noho ny henatr'Andriamanitra, noho ny fiarovan'Andriamanitra ny voninahiny sy ny anarany no amindrany fo ho an'izay tsy mandeha araka ny sitrapony. Nefa nampiemitra ny tanako aho ka dia niasa noho ny amin'ny anarako mba tsy ho voaloto zany eo anatrehan'ny jentilisa izay mahita nitondrako azy nivoaka. Miantso atsika hitodika amin'Andriamanitra izao soratra masina izao. Zany hoe Andriamanitra saika kapoka mafy atsika, saika kapoka mafy ny zanak'Israely ny fandikany ny sabata. Andriamanitra tia hanome fitsaharana fa tsy nety ny zanak'Israely, tsy nanaja ny fitsaharana nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely ho fiarovana ny voninahiny na te hikapoka efa nanangan-tanana aza ny tompo dia hoy izy hoe niempotra nampiempotra ny tanako aho. Tsy noho ny amiko sy ny aminao fa noho ny amin'ny anarany, mba tsy ilazan'ny jentilisa hoe hoay le Andriamanitra dia nariny ny vahoakany nefa mba nalainy avy any Egipta. Hoay le Andriamanitra dia navelany teo ny kristianina nefa mba navotany teo an-tanan'ny Satana. Noho izany indrindra ry havana no mbola nomezan'Andriamanitra fotoana ahafahantsika miverina ka mamaly ny antso ny perikopa volana Jolay manao hoe miarah mandeha amin'ny tompo Andriamanitra ao. Raha mahatsiaro favery ianao na tapidalakale na diso fanantenana tamin'ny tanjona nahatongavanao dia mivereny. Araho indray ny fitsipik'Andriamanitra, mivereny fa hamindra fo aminao Andriamanitra. Izay ilay Andriamanitra miantso anao hiverina. Raha tsy nandeha araka ny toromarik'Andriamanitra tokoa isika, mbola fotoana izao hiverenana ahafanao mandeha miaraka amin'ny tompo Andriamanitra ao. Hitantananao amin'ny tanana kavana ny fahamarinana izy. Ny feny ry havana ho an'izao afatra androany izao dia ny hoe tsy ny fandehanantsika araka ny sitrapontsika no ahatongavana amin'izay heverintsika ho mahatsara, fa ny fandehanantsika araka ny toromarik'Andriamanitra. Mandihana mahitsy fa mazava izany toromarika izany aza manary tena. Miverena raha diso lalana ianao fa mbola mandray anao Andriamanitra ary vonina hitantana anao. Mibeba ekeo ny fadisoanao ary mangataha famelana mba hanamarinana ianao. Fa ho an'ny volana Jolay, nandritra ity volana Jolay ity no niantsonantsika hiara-mandeha amin'ny tompo Andriamanitsika ka taony ilazana tamintsika manao hoe indro efa nataoko teo anatrehanareo ny fiainana sy ny fahafatesana, mifidiana ny fiainana dia ho verina ianao sy ny taranakao. Ry havana malala, ny tompo any hanampy antsika ary tena hanaiky isika hiara-mandeha amin'izay tondrozotra sy toromarika omeny antsika. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Indray toy izay tompo, avy nandre ny afatra ny sesy nandritra ny volana Jona. Dia vonina hanetsika ny tongotray satria ianao Jehovah Andriamanitra no miara-mandeha aminay, tsy andao anay na afohainay ianao. Mankasitraka no ireo teny maro efa napetraka ao hialo ho lalana anay ho amin'ny tanjonao Andriamanitra. Tia hanome anay ny sabata tokoa ianao, ny fitsaharana
fa izay te hiazakazaka eto amin'izao tontolo izao miaraka amin'ny fiainana toa mila tsy ho zakanay hay misy fiainana feno fitsaharana ao aminao Andriamanitra dia tsy ho tahaka anareo ray aman-dren'ny fiangonana taloha izahay ny zanak'Israely nareo ray aman-dreny teo aloha ny ninandika ny didinao sy ny fitsipikao ka very an-dalana fa indreto izahay vonina iampita ny on'ny Jordana vonina hiditra amin'ny tany Kanana na mety ho sarotra na mety ho mora ny lalana ny tokonay dia ianao miara-mandeha aminay amin'ity tontolo andro ity Andriamanitra amin'ny volana vaovao sitrakao atolotra anay indray dia aza mahafoy na mahasaraka anay amin'ny fandaharam-potoananay mety ho asa mandraharaha toy ny fanaonay andavanandro mety miovakely ho amin'ny fialan-tsasatra mety hifandaharan'asa vaovao mihitsy araka ny sitraponao amin'ireny dia ataovy tsapanay fa tsy miala eo ankavia sy ankavanana ianao ary manosika anay avy aoriana mba handroso mitaridarana eo aloha mba hatongavana dia mankasitraka Tompo ny amin'izay efa vitanao teo amin'ny fiainanay tsiraray avy teo amin'ny fiainanay sy ny ankonanay teo amin'ny fiainanay sy ny fiarahamonina teo amin'ny fiainanay sy ny firenena ary misaotra ny mbola hiazonanao izao tontolo izao amin'ny famindramponao ka ampiempotra ny tananao hiandro ny olona hibebaka mba ho tonga amin'ny famonjena Tompo izay manery ny fonay ankehitriny tsy voatony ny vava dia indreo ny mpanomponao Andriamanitra eno ny vavaka am-pomangina izay ambarany aminao rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra meo anay an'io izay anina sahaza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen dia hitsangantsika hijoro ho vavolombelona anambara ny finoantsika araka ny fanekempinoana laharana 4 manambara ny finoantsika ny Jesosy Kristy isika dia araka ny tenin'ny Jaona nampanao batisa hoe indro ny zanak'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao sy araka ny teny nataon'ny Andrea hoe efa nahita ny Mesia izahay sy araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe ny tenanay no nandreka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao sy araka ny teny nataon'ny Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay ary araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe Tompoko sy Andriamanitro amen raiso amin'ny finoana ho tanteraka aminareo ny tsodranotonona amin'ny anaran'ny Tompo Jehova no mandeha eo alohanao izy no hiaraka aminao tsy andao anao na afoy anao izy ko aza matahotra na mivadi-po ianao amen ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen